en Tarbi. Fandaran'ny RVM iarahana amin'ny zandrikely ny Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao Mahasoa. noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia indrindray fahatafaraka eto amin'ny ity onjam-peo amintsika ity isika ny vahaolana Tarbi izao fandarana heninao izao manonona ny fiadanan'ny tompo aminao izay manaraka ny tsy fandaranty naiza naiza misy anao finaritra indrindra. Manasanao hiaraka ho eo atongotro ny tompo ao anatin'ny vavaka aloha ety ampiandohany izao fandarantsika izao tsy manana vahaolana tolotra anao mihitsy ny radio vaovao Mahasoa ary aza mieritreritra hiankina amin'ny radio vaovao Mahasoa zany ianao fa ny radio vaovao Mahasoa koa miankina amin'Andriamanitra dia amin'ilay Andriamanitra ekinantsika ireny no andao mbola hiantsapazatsika miaraka amin'ireo olana rehetrarehetra ireo. Izay ny asanay eto amin'ity onjam-peo ity mampitodika anao any amin'ilay ivon'ny fiainantsika, ilay tompon'ny fiainantsika, ilay tompontsika azy isika azy an'Andriamanitra io. Afaka miantso ny Lara Tarbi ianao rehefa vita ny vavakintsika, afaka miditra mivantana amin'ny 020 020 22 604 49 020 22 604 49. Iny idiranao mivantana dia efa homanina tsara ny fotsy malaheloelo rehefa tsy tafiditra fa mifaly amin'izay fifampizarantsika na fijoroana vavolombelona no enao eto na mety ho zara olana dia fantaro hoe fa voalamin'ny tompo tsara za tsy mahalala an'izay olona ho tafiditra eo fa ny tompo mahalala azy tsara ary nataony natokany ho anao zay zavatra hoentsika an'io natokany ho azy ho anao mihitsy. Ny SMS kosa alefanao amin'ny Lara Tarbi 034 73 34 73 744 63 34 73 744 63. Ivavakintsika. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anatonanay anao amin'ny ity tolakandro ity misaotra anao ny amin'izao fandaran'izao ny amin'ity radio vaovao Mahasoa ity ny aminay tsirairay avy izay ay moa ataonao misy eto ambonin'ny tany mba ho fampandrosoana ny hafa ihany koa ny fisianay na ao anatin'ny olana be ao azy indraindray tsy takatry ny sainay zany hoe aikay ampiasainao hamonjena ny hafa ny tranga misy eo amin'ny fiainanay ay ampiasainao atonga ny hafa hery ny ady atrehanay ankehitriny sokafony masonay ahitanay ny fahatsarana ao anatin'ny teninao fa io teninao io no tianay andraisana an'izay taridalanao izay vahaolana avy aminao izay fampaherezana izay tianao ambara aminay an'io fa namasina mitenena aminay tsirairay feno ny osotra ao izahay rehetra miara-manaraka an'izao fandaran'izao dia izay tafiditra na ho voavaky koa ny SMS-ny efa omenao ny osotra ao zany mba hitondra ny hafatra ao any aminay tsirairay avy matoky ianao zay tompo fa miasa ianao manjaka ianao ary manome ny fifantohana anay ianao fanamasina amin'izao ny izao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka amen. Raisitsika ary ny antsika voalohany miaraba tompoko salamasara eny tompoko finaritra indrindra afaka miteny ianao ary resaka angatavavaka sea iny zany tsy maheno ao anao zay anao allo zay maheno anao fa afaka miteny ianao angatavavaka mba hitombono tena nara-panatrany ie dia mba hitina mavakoko madama varimbarina madamanao koa somary varimbarina amin'ny fiainam-panahiny ie matosy miara-mivavaka ohatry izany fa ohatra ny zaretra mivavaka ohatra hoe rehefa le atosy mivavaka ohatry izany io koa izy loatra ny fasotrona ho anay any satria ohatra mizaka vitany andraiky tamin'ny fianakavinanahy saotra ny tompo fa asany mihitsy zany mahatonga sainanao zany dia saika ina ny tokony atao amin'izany hoe ina zany zavatra tokony atao eny ary zay zay sotra betsaka da iny tompo ary io
angatantsika vavaka ho izy ny ampitombo amin'ny fiainana ara-panahy ia tena vavaka araka ny sitrapon'ny tompo mihitsy zany dia ao anatin'le vavaka dia sady rehefa mivavaka tsika dia minofa efa nandray dia ho azo le izy io ny marikaraka 24 iny dia andao ino ary tsika zavatra tena sitrapon'Andriamanitra zany dia miomana ara fa hamoky anao ny tompo ndikan'le hoe miomana raha ohatra ka manome sakafo atsika ny tompo nefa isika variana manao zavatra hafa na tsy mety manokatra ny vavantsika isika na manokatra ny vavantsika isika fa zavatra hafa no ampidirintsika ao anatin'ilay izy fa tsy le sakafo omeny tompo dia tsy mety ihany'ilay izy zany ny tiako ambara aminao misy anjaran'Andriamanitra izay vitany hatrany zavatra tena sitrapon'Andriamanitra ny tombontsika tsirairay tena any anatin'ny fon'Andriamanitra mihitsy tsy mampifilafila izy dia hoe ranona ihany ny atao mandroso ara-panahy fa ianao velao eo tsy ohatr'izay miasa ao anatintsika mandra-pahatonga ny Jesosy ny endriky Jesosy Kristy ho hita tsikelikely tena ho hita tsara eny amintsika izay le Efesianina 4 iny tian'Andriamanitra ho tonga lehilahy lehibe fa tsy ho zaza mora ampitambolimbolen'ny fampianarana rehetra ity isika mora mandray izay tolorana nefa mety ho diso ny zavatra tolorana atsika fa ho lehilahy lehibe Efesianina 4:7 miteny atsika an'izany dia sitrapon'Andriamanitra tsy azo hivalozana zany dia ndikany izay ny Jaona 1:10 iny manambara amintsika hoe rehefa fantatritsika fa sitrapon'Andriamanitra ny zavatra angatantsika dia manana antokontsika fa omeny atsika izay angatantsika omeny anao zany fa dia miomana tsara ataon'Andriamanitra ny anjarany dia ny anjarantsika mila ataontsika inona le mila ataontsika mila mandeha amin'ny fanahy tsika araka le Galatiana 5:12 iny le ambarako aminao mandeha amin'ny fanahy tsy le hoe misiditsidina ho azy zany hoe ahoana re zany mandeha amin'ny fanahy zany fa mila tonga saina tsara tsika hoe misy olona anankiroa ao anatintsika ka mety reo olona anankiroa reo na ny nofo na ny fanahy reo ray amin'ireo ihany no mitondra ny volant ny fiainanao mitondra ny familiana ny fiainanao ray amin'ireo anankiroa reo tsy misy miara-mitondra zany mihitsy fa na le nofo na le fanahinao izay mangetaeta te hitombo tsara izay te hiorina tsara le fanahinao mahafantatra hoe mila mitarika fitaovam-pivavahana ao an-tranao le fanahinao mahafantatra hoe ohatrany tsy tena ao tsara izy zany fa le nofinao izay le tenin'ny tompo Jesosy hoe ny fanahy mety fa le nofo ange malemy ao anatin'le izy le nofo malemy manahoana moa fa amin'ny lafin'ilany hoe malemy le nofo fa le izy tena matanjaka be mampatonga azy malemy ahoana moa zany mahery vaika be io nofontsika io na tsy atao nininina raha dia nofo mora mihinana satria izy mihinana izay zavatra hitany rehetrarehetra zao tontolo zao dia mamoky ny nofo zavatra hita amin'ny masonao rehetra io mamoky ny nofo ny haino sofinao rehetra io dia mora costaud be le nofinao mora nofosana be izy dia izy mora mitondra n'le familiana n'le fiainanao fa eo tsika sianao no mila manapa-kevitra tsara izay le Hébreux 4:12 sarana mazava ny olona mandroso ara-panahy dia tonga saina tsara izy ny afantaranao efa misaotra Jesosy efa manomboka mandroso kokoa amin'ny fiainam-panahy dia afaka manavaka tsara ianao ny antsoina hoe aina sy ny fanahy ny nofinao sy ny fanahinao soul spirit izy amin'ny teny anglisy avoavaka ao tsara reo rehefa mandeha ny fiainana dia voavaka ao ary tsy hoe avahana fotsiny fa tsy maintsy miantomboka amin'izay fanavahana izay mantsy aloha le izy miantomboka amin'ny hoe hitako hoe le nofoko indray zany tsy te hivakilo ohatrany hoe rehefa tsy te hanao raha matoa dia avelao koa ao le fitaovam-pivavahana mbola rapitso hita eo nofo mpanao an'izany rapitso hita eo zany dia manavaka tsara ianao zany ka raha voatazanao le nofo dia izay le tenenin'i Jesosy hoe tsy azo ekena ho mpianatra ny tompo raha tsy mandany tena
dia le tena nge ato anatiko ato ihany nge le nofoko e, zay le olana amin'le fiainana fa za ihany no tena miady amiko. Itiana nofo dia miady amin'ny tiana fanahy, dia miady dia mila tonga saina amin'izay aho hoe itiana nofo indray zany miteniteny zany mangina, tsy mila miteny fa tsy mandray an'io familiana io, ny fanahy zao miasa. Dia misy fotoana mety kamo, nofo nge ny kamo e, nofo ny kamo mivavaka, dia nofo ny kamo mamaky tenin'Andriamanitra, nofo le patoram-pitoerana rehefa mamaky tenin'le miaino tenin'Andriamanitra iny, nofo zany. Fa ao anatinao ny fanahy, raha nefa nandray amin'i Jesosy ianao efa ao anatinao io fanahy io ary apatsahivina anao tsara. Fa io fanahy io ange tsy tenenanao le izy hoe atahoana moa za mo olombelona ihany, zay miteny olombelona ihany zay tsy fanahy zay fa inofo. I fanahy le olona fanahy ao anatinao zay itoeran'ny fanahy masina rehefa nandray an'i Jesosy ianao, dia le fanahinao mahery, fitiavana, fahononam-po, zany ny toetra ny fanahy ao anatinao. Dia ndikany manao fanainiana raha afako. Io ndray tsy mety hoe atahoana ny atateraka le hitarianao ny ankonanao eo amin'ny tompo, amin'ny fanimpom-pivavahana, amin'ny fiaraha-miombom-bavaka, amin'ny fitariana azy amin'ny tokony ho izy. Tsy mety le izy raha tsy atao fanainiana e. Tsy mandeha ho azy, tsy mety ho azy hoe fa mandeha ho azy eo tsisy mandeha ho azy zany. Ny zavatra mandeha ho azy dia nofo zay ihany no mandeha ho azy. Raha mbola eto ambonin'ny tany tsika sianao tsy mila atao nininina ny nofo dia efa manao zavatra. Fa raha hoe zay le tenin'Andriamanitra amin'le Galatiana 5:20 hoe mandehana amin'ny fanahy, manaova fanainiana zany, ataovy mihitsy ny programa. Maray-pianakavinanao dia raiso ny andraikitra miteneno, vorio ny ankonana kelinao dia teneno hoe zao amin'ny fitiavana tsara zao ny ataontsika noho ny hoe satria tsika ankonana kristianina dia zao ny fomba fiainantsika ato amin'izao oro zao tsika manao ny fitompovavahantsika amin'izao zavatra mila atao programa ohatra zany mihitsy atao fanainiana tahaka an'izay mini mirakitra n'le teny ao am-pontsika isika fa tsy mety le izy raha tsy manomboka amin'izay. Ny zavatra farany teneniko anao dia ity ny nofo io mamatotra ny nofontsika, mamatotra, mangeja. I Paoly ny teny mihitsy ary amin'ny Romana 7 manambara amintsika izy hoe indrisy olo mahantra iza no manafaka amin'ity tena ny fahafatesany ity, satria tena maheno Paoly hoe voageja nina le nofo io nofo io mangeja io misy lalana andehanan'io fangejana io manomboka amin'ny safidy eo amin'ny fiainana aloha. Ny safidy mitarika fahazarana, ny fahazarana lasa ohatra mandeha ho azy le zavatra, dia rehefa avy eo lasa toetranao le izy lasa maizy azy anao mihitsy le izy rehefa avy eo. Zay ny olona anankiray fa voageja ao anatina zavatra. Fa ny fahalalanao an'izay io ange tsy hoe lasa ohatr'izay ho azy ianao fa misy an'izay zavatra nandehanan'izay safidy, ny verimberina ny safidy dia lasa fahazarana, dia ny fahazarana lasa mandeha ho azy, dia ny mandeha ho azy lasa fiainana, lasa maizy azy an'le olona, dia hitenenany hoe za efa zay mihitsy azy zay, nefa lainga ny devoly fa efa voafatotra ny devoly. Tsy ny nofontsika no maizy azy atsika fa ny fanahy. Mety za mono an'io asan'ny tenantsika io amin'ny fanahy, dia ohatra n'iny lazaiko anao teo iny mila manao safidy tsika, mamorona safidy vaovao, le safidy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Anjaranao zany miainga any amin'ny safidy hatrany, aza omenan'Andriamanitra mihitsy ny olana sy ny baolina tsy tokony ho anazy ny mandaka an'le baolina. Aza tenenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra esoro ny lolopoako, tsy Andriamanitra ny manala an'izany, tsy izay le izy, ianao ny manala ny lolopoanao. Andriamanitra manadio anao rehefa fantatra hoe io misy lolopo ka tsy tiako ho ato intsony io, dia hoentiko anatrehanao tompo afoiko any io, esorina any. Fa aza omenan'Andriamanitra ny andraikitrao fa ataovy ny andraikitrao dia hitanao hoe
manao ny safidy koa ianao dia mamorona fahazarana vaovao dia lasa mandeha ho azy aminao le mandeha amin'ny fanahy mandeha ho azy tiako ambara aminao a satria ny teny taminao tery aloha hoe tsy possible tsy mandeha ho azy mihitsy io mandeha amin'ny fanahy io fa lasa fahazaranao kokoa le izy zany lasa tsy sarotra be aminao fa mila mitandrina foantsika fa ny nofo a ao hatrany io nofo io dia mitady amono a mitady andreraka ny fiainantsika ara-panahy. Raisitsika ny antsika manaraka re miarabanao tompoko ahenanao kely ngamba ny radio anao ya mbola somary mafy be ihany satria hoe tokaka voninkazo kely satria hoe misaotra betsaka amin'ilay fandarana fa zay za vao misy fahatapana hoe meno aminao a gadesa misaky ny lakinay dia misy zavatra hitako vaovao foana zany zavatra hitako dia tsy mitsahatra mihitsy zany manokatra ny radio io rehefa lakinay ny atoako mihitsy zany eo amin'le vahaolana taroby dia misaotra ndreka tompoko tainy tompo ianao e dianiara Tambavaka dia indrindra miaraka fivelomana mbangatahana dianiara hoentsika amin'ny tompo izay asa fivelomana izay eny tompoko io miara mitoraka voninkazo ny tompontsika isika fa za eto aloha amin'ny fiainako rehetrarehetra mihitsy e dia mahita hoe tena sambatra angitsika asianao ty manompo Andriamanitra velony ary zay ny ataontsika eto amin'ity radio vaovao maso ity a manampy anao tsika andao hifanampytsika hitodika any amin'ilay Andriamanitra velona dia ahita ny olona hoe ay ve ny fiainana kristianina tena fiainana matsiro be fa tsy hoe rehefa tsy hoe fiainana ny olona resy ny fiainana no mivavaka tsy ohatran'izay dia raina ny tompo amin'izay olona resy ny fiainana rehetra any fa alainy tompo izy ho mpandresy fa tsara re olona tia Andriamanitra tompontsika ty ary tena tianao manokana izy a dia mamany fiainanao rehetra. Raisitsika ny antsika manaraka re miaraba tompoko tainy tompo ianao e noana aminao ny fiadanany tompo dia ho ampiara-miasa rehetra sy ny fiaina endre zany fa somary ao anatin'ny olana kely a vady olana rakasa aloha zany tsara ny raha ny ara-tokantrano a dia isorana an' Jesosy fa lamina tsara saotra ny tompo dia raha zoina ny fiainanay a ataoko hoe tao anaty fatanorana aloha nisy fotoana dia ny vily fa isaoran'Andriamanitra fa efa tavaveriny saotra ny tompo eo ambalany a izay mivady a sy ny ankonanay dia le olana arakasan'ny vadiko a ny tena tiako angatahana vahaolana zokitsiana zafady le izy zany a niasa tamina orinasa ray asa izy aloha fito taona lasa zay dia noho ny ova le fitoa ambony a lasa ohatrany hoe misy hoe tsy fitiavana fotsiny da zay no ilazana anazy androaka ny kolaka dia rehefa tonga dia zavatra mois d'avril 2020 dia début mois d'avril zany fa tonga ny eo avril atao indray dia misy orinasa ray niantso hoe miinteressé anay ianao izy fa alao mifindra ty aminay dia hoe nangatahana moa tamin'izay nitolotsaina hoe ahoana Andriamanitra fa ty zany izay ny valim-bavaka izay efa nangatahana taminao petraka taminazy foana moa le izy moa début janvier a dia mifindra soma tsara le vadiko tao amin'ilay orinasa fa nefany a miasa 3 mois izy zany tamin'izay ohatrany hoe 3 mois d'essai janvier hatramin'ny mars zany dia tonga dia tsy misy resaka hoe résultat loatra le izy satria niasany eo amin'ny resaka varotra dia niakatra 35% ny résultat tamin'izay tonga nefa dia ozy izy hoe tsy mety aminay ozy izy misy olona nanontaniany tao amin'ilay orinasa dia hoe
misy olona ozy izy manaratsy anao any ambony any amin'le PDG zany. Aha. Dia toa moa hoe dia ahoana zany Jesao, inona indray zany lalana dia manahoana. Dia nangataka tolosaina moa aho tamin'izay dia tena nanao fifadikanana mihitsy izahay. Dia rehefa nameny Jesao tolosaina dia hoe izao ary atao izy izy mahana le izy. Dia nafindra toerana indray izahay niala tao Antananarivo. Niala tamin'ilay asa teo? Nafindra ny zareo toerana. Le asa zany namindra nareo toerana. Dia nafindra affectation indray. Dia rehefa tonga tamin'ilay toerana dia nisy indray ny contrat vaovao izay natao hoe na 3 mois ozy izy lycée. Raha tratran'ny tianareo fin juin dia confirmena amin'ilay toerana. Tonga indray nefa mois de mai dia nisy indray ny olana satria niakatra le résultat niakatra ataontsika hoe 50% nyle toerana izay nisy anazy zany. Dia indray le PDG hoe alana indray. Ka mahagaga anay zany le izy fa ahoana. Avy eo tonga ny fin juin tsisy resaka satria tratra le objectif napetraka dia tsy maintsy nataony zareo contrat raikitra le izy. Amin'izao indray nefa izay ny any Antananarivo zany hoe tsy mesy satria midina le vente tamin'ny 6 mois d'août. Ny mampidina anazy nefa dia vu le hoe ny olona mampiditra mpianatra. Dia normal be zany le olona hoe tsy anjifa aloha satria mba samy efa sahirana koa dia normal le izy. Fotoana indray nefany ireo mpiara-miasa mivadiko izay hoe mitovy asa aminazy zany manerana Madagasikara dia manao fomba fiasa izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra loatra satria mangalatra an'le vente. Ona zany anazavako anazy. Zokitiana tena hoe mihitsy no mividy an'le izy mividy an'le produit. An'le izy fotsiny même zany hoe mba hampiakarana an'le izy zany dia avodiny zareo le budget an'le orinasa ividianana an'le produit dia zarain'le izy. Dia zavatra izay nefa tsy mety amin'le vadiko satria izy efa olona resy lahatra dia efa izy miteny zavatra rehetra izy miara-miasa soa dia ohatra ka hoe izay ny ataon'ny olona za tsy hanao an'izay satria tsy mandainga. Dia eo zany moa le mpampiasa moa tsy tialala fa dia efa hoe raha ohatra izy ka tsy tratry fin du mois dia efa hainao zany hoe tsy maintsy hoe tonga ny mifandroana le izy. Dia izay moa zany tsy hoe tsy tivy amin'le hoe resaka fandroana akory tena izay fa matoky izay ary mieritreritra foana hoe lalana rehetra dia misy hitondran'Andriamanitra ary raha manidy varavarana izy dia manokatra anankiray. Fa ny angatahany vavaka zany dia hoe nijoroana ao anatin'izao sedra izao izany-toetra izao dia mba hahafahanay hoe amitaranay hoe inona le lalana tian'Andriamanitra izoranay sy andehananay ao anatin'izay. Mazava. Dia ny faharoa nisy examen natao izay tamin'ny début juillet. Tokony izy tokony mivaly amin'ity faran'ny volana ity dia manabavaka ny amin'izay. Eny examen asa? Asa fanompoana le izy. Ay ve. Eny ary. Dia nisotra indrindra tompo ary. Voray. Eny o. Nazavainao tsara tokoa le izy izay le fiainantsika eto ambonin'ny tany tokoa misy karazana asa tena manahirana kokoa ary mila fanomezam-pahasoavana tsara ny joro marina ao anatin'le asa indrindra io asana commercial na zavatra mivarotra zavatra io zany tena tsy rapino ianao ka olona mbola tsy tena tafiorina tsara ao amin'ny tompo dia za teny anao hoe aza manao asana commercial zany raha mbola tsy tafiorina tsara fa manahirana be le izy. Manahirana manahoana? Misy fanana mamona zany le fanaratsy any ambadiky ny fitiavaka reny
izay misitona be. Inoko fa nareo mivady kely mivadinao tena ao amin'ny tompo tsara ary everiko hoe isan'ny antony mampabe ny sedra ao anatin'ilay izy. Aza tonoina mihitsy fa aza tao mahagaga kory ny petera varo toko fa 7-2-12 iny aza tao mahagaga ny fahoriana miatra amintsika ao anatin'ilay izy. Raha zany eo amin'ny toeranareo ataoko tsara za rehefa ao anatina asa zay le zaraiko aminao an-trano hoe ny asa tsirairay dia antson'Andriamanitra afahako manaparitaka ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'io sehatra asa io. Ny sehatra asa tsirairay misy asa aloha tonga dia tsisy hevitra mihitsy fa tsy idirana pino tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy le asa na kely ohatran'ireny olona reny miasa amina toeram-pilokana, miasa amina fivarotan-tena, miasa reny aloha tsy reny le lazaiko anao hoe antson'ny tompo antso ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra mampandroso ny hafa ny dikan'izany hoe antso. Misy zavatra ataonao zany mampandroso ny hafa. Zay le lazaina amintsika hoe ka raha ohatra ka tsy mifoky raha mivarotra sigara aloha le asa dia tena ekonômy fa tsy antson'ny tompo zany. Antson'ny tompo mety mivarotra mofo gasy fa le mivarotra sigara aloha tsy antson'ny tompo satria tsy mampandroso ny hafa. Tadiditsika hatrany le Matthieu 9:7-13 any ny fototra amin'ny sehatra fiariana rehetrarehetra ka tsahantsika aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Io fanjakan'Andriamanitra io no antom-pisitsika eto ambonin'ny tany. Io ihany angeny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany tsy hoe io fotsiny hoe voalohany. Zay ihany ny antom-pisitsika. Velona ao anatina ankonantsika ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatina fiangonana manao sampana sy manana andraikitra sy ny sisitsika, ny antony io tsy ho an'ny pastera dia tsy ho an'le fiangonana fa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony asanao ivarotanao kafe io, ivarotanao mivarotra inona daholo mivarotanao, ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny antsonanao rehefa nandray an'i Jesosy ianao. Ireprésenter les filaza azy ho iraka solon'ny Kristy ho ny Korinthiana 4:20 zay tsika zay. Dia aza taitaitra mihitsy ianao zany fa misy fotoana ao anatina sehatra farany maizina. Ny sehatra varotra zao, zany sehatra varotra zany indrindra rehefa vola betsabetsaka izay ny lalaovina ao anatin'le zavatra dia alefa n'Andriamanitra ny mihitsy tsika pino satria mila mijoro mazava, mila misy mazava ao. Lazaiko anao tsara veriko aminao iny Matthieu 10 manambara ny 13-19 hoe tsika senao ny fanasin'ny tany, tsika zany miaro ny tany amin'ny fahalovany. Zay ny nampisin'ny tompo antsika eto. Rehefa tsy misy pino amina sehatra anankiray dia lo le sehatra dia asian'ny tompo pino any, asian'ny tompo pino any amin'ny sehatry ny fitsarana any. Any zao tena be lo be mihitsy any, tsy hoe be lo ngeza be ny lohany fa misy fahalovana ngeza be mihitsy dia asiana pino any. Dia raina ny tompo fa ianao mpitsara mety mpisolo vava inona daholo ianao mpiasa ny fitsarana manana an Jesosy, indraindray ianao kivy mihitsy mijery ny fahamaizinanao fa zao ny maizina tsy asa rehefa azonao tsaina fa tsisy maizina zany ange, maizina tsisy. Ndikany hoe maizina dia tsisy mazava, rehefa tsisy mazava dia maizina. Dia aza taitaitra moa hoe maizina le izy fa andao hijoro tsika hoe tompo aza zany ny ampijoroanao dia io le mazava. Ao anatin'io ravako tena mampahery anareo amin'ny sehatra misy anareo atao hijoro amin'ny fahamarinana hatrany eny tokoa. Misy zavatra amin'io resaka fivarotan-javatra io tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tiatika malagasy tia kely tia ny mahatonga ny fahatrana dia fantatrao moa fa faharoa amin'ny farany amin'ny manitra indrindra eto tany ny malagasy loza nge zany. Ny anton'izany tsy resaka hoe ihany na mpitondra na makatsy makaroa fa resaka pino zany, resaka tsika sianao andao hijoro tsara tsika, mandeha amin'ny zavatra marina tsara satria le olona nge te hitady an'le sitrany foana
hatramin'le kapoaka ambary ovaina le kapoaka fa sitranyay miova mihitsy nge zao ny kapoaka atsifo eo amin'le kapoaka tena kapoaka ny chocolat raha le kapoaka chocolat reny zao ny ataontsika fenitra ohatra dia atsifo eo nge le kapoaka amarana petit pois vary eny an-tsena reny fa betsaka ny tafiditra ao anatin'le kapoaka azonao tsaina tafiditra ao le satria lasa kely ary mahavarina mihitsy raha malagasy fa mahay an'izany ny fandanjana miangatra nge ny fandanjana diso fa avetavetany ao anatrehan'Andriamanitra ary zany ianao mieritreritra hoe voako ohatr'izao iny ny charbon efa le nyresahantsika ndre mandeha iny rehefa mividy charbon ianao ndao ezaka mihitsy any aloha ampiasa zavatra madio fa betsaka mihitsy ny tokantrano tsy maintsy mampiasa charbon na izany azy dia ahoana fa tsapatsapainao ety ivelany le charbon vongany tsara izany ao tsara izany jerena ny any voalohany miala le bozaka iny tsara izany jerena amin'izay ny any ambany any ao ampovoany ao vovoka fotsiny dia ianao ve gaga hoe mahantra velona le olona mivarotra n'le charbon tsy mety tafita mihitsy tena mifona miteny aminao fa toe-tsainy zany ary ao anatin'le izy satria tsy mandeha amin'ny fahamarinana dia tsy afaka mitaha Andriamanitra ary tsy vitany tsy afaka mitaha fa mitondra ozona amin'ny fiainantsika dia soa ihany ravako manararoatra moa miteny an'izay fa ao anatin'le varotra io misy fotoana ny commercial samihafa dia miezaka atao daholo ity fomba rehetra ity izay tenenina amin'le teny frantsay hoe tous les moyens sont bons mety daholo ny hevitra rehetra ampiasaina rehefa mahalafo aloha dia izay lazaiko anao hoe aza miditra amin'izany asana commercial zany raha ohatra ka tsy matotra tsara ao amin'izay sao ianao ary raha izay ny asanao zao dia ny tena mety indrindra aminao vokiso tenin'Andriamanitra hatrany hatrany ny fanahinao vokiso tenin'Andriamanitra mba tsy homora revon'ny amanalina sy ny amanetsiny ianao mieritreritra hoe ity misy marché mila atao ohatr'izao lalina be ngely tsy mampandroso ny firenentsika hatramin'io resaka marché io misy hoe te azo marché ana 4 milliards ianao dia mandoa 1 milliard aloha ore olona andao andeha amin'ny fahamarinana sady kolikoly avolenty zany tena tsy fahamarinana ary zany ny mahabotry ny firenena dia hoy angamba ianao hoe firenena ave mibotry lao eo fa za mandroso azafady re ravako tsy azo vazivazian'Andriamanitra sy afafintsika ny tsinjaintsika dia inona moa zany ravako fa dia mampahery tsara mampahery anareo hoy taminao hoe raha zany teo amin'ny toeranao dia inona ny atao raha zany teo amin'ny toeranareo dia akafiziko tsara manao zay tokony atao ataoko zay maximum zay be indrindra afaka ataoko amin'izay fivarotana miampiny hoe zao koa ngely tenin'ny tompo hoe samihafa be mihitsy ny commercial ny hoe mpanao varotra miaraka amin'i Jesosy tsy miaraka amin'i Jesosy hitanao tsara ny tenin'ny tompo any amin'ilay ohabolana 9-13 iny tsotra be le teny akino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary zay kasainao eto ambony loha zany ny devoly te hanome an'le fampitahorana hoe miala raha vao tsy mahatratra an'le vente miala za nga hiasa saina amin'izay miala na tsy miala io ny tompoko no manana ny teny farany tsy patron akory tsy le PDG dia tsy le io nametraka anao ao anatin'ny toeran'io Andriamanitra tompontsika zay tazomina fa zay no izy Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra ny amin'ny tsy voafehantsika any eny tena le nanao contrat le fifanarahana aloha le PDG sy ianao fa Andriamanitra nge hitanao misy teny ao amin'ny ohabolanao miteny hoe ny fony mpanjaka nge eo an-tanan'Andriamanitra oatra rano eo an-tanan'Andriamanitra ataony amin'izay itiavany azy indraindray isika misahotaka mijery hoe tena ohatr'izao sy ohatr'izao ve ty dia lasa miezaka ianao micontrôle mifehan'le izy nefa tsy izay ny tenen'ny tompo aminao fa hoe miankina aminy ataovy tsara zay tokony ataonao dia io iesory any an-tsaina mihitsy azoko an-tsaina fa mora mandeha ao an-tsaina zany fa ohatran'le lazaintsika mandeha amin'ny fanahy teo andao
anao fanainina mihitsy hakafian'le isan'andro tsy eritreritra hoe dia ahoana raha mialeto dia ahoana raha mialeto raha zay sainy zay ny ataontsika dia lasa Galatiana toko voalohany 10 indray le izy le mitady sitraka amin'ny olona tsika tsy azo antsoina hoe mpanompon'i Kristy lasa misy tahotra olona zay teneniny amin'ny boky ny oabolana hoe mamandrika ny tahotra olona le tahotra le zavatra iseho akaofiany fotsiny dia ataovy akino amin'ny tompo io Jesosy isaky ny miantso client ianao io nge hainy tompo atao vita ny tompo tsara na fidiran'ny mpianatra tokoa io na tsy fidiran'ny mpianatra vita amin'ny tompo daholo zay tiany atao dia azony atao fa Andriamanitra nge izy Andriamanitra ny nofo rehetra fony fampatsiahivanay tao ampiasana omaly zay ten'Andriamanitra zay dia tena mamboly finoana ty anatinay rehetra Jérémie 2:17 ahoana io Andriamanitra io Jehovah tsika io Andriamanitra tsika io ny Andriamanitra nofo rehetra mo misy zava mahagaga izay tsy haiko vao izy tsisy na resaka asa na resaka trosa na resaka inona zay tianao io koa ianao fa miandry valim-panadinana dia raina ny tompo amin'izay voasoratra any na miandry valina baky ianao na valina valim-panadinana samy hafa ny fiainam-piangonana rehetra any manao an'le izy zay ny andraikitritsika ataotsika tsara tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'olona dia hitanao hoe Andriamanitra io no mitaha rehefa io Andriamanitra io no mitantana maherin'Andriamanitra dia samy hogaga atsika dia joro vavolombelona nareo mety mbola ho 10 taona ary asa ao anatin'io fa ho lasa directeur na zavatra ao anatin'io mihitsy ny vadinao Andriamanitra aza ferana amin'ny zavatra ataony mihitsy atao zay tokony ho atao fotsiny ataontsika hiasa tsara amin'ny fahamarinana na mety hoe dia ahoana fa kely no nendranina ny vontoko na ohatr'izay aza taitra amin'izany zay tokony atao fa tsy hoe olona mipetra-potsiny koa nefa fa olona tena miasa tsara ary tia nararoatra kely manararoatra kely mamaky an'le SMS be dabe ny SMS tsy voavaky rehefa ohatr'izao fa dia hifonana aminao mihitsy fa tsy ny fotoana kely dia mamaky an'le SMS ary vao manam-potoana rehefa mandritra ny herinandro dia mahita hoe misy PNRVM manao tolotrasan'olona mandray tolotrasa eto amintsika eto dia miasa amina orinasan'olona any dia tsy mahatoko veranga mangalangalatra ndray janvier dia mety aza sinan'izany fitahiany Jehovah nge ny mampanankareny fa tsy le vola sitrika eo kely hoe ty tsy hita amin'ny patron ty tsy iny ny tena farany mampahantra tena lazaiko anao tsotra be mihitsy fa laingany devoly ianao sao dia mieritreritra hoe ka zay nge le adalany le kolikoly le kolikoly zany dia gaga mihitsy ianao any amin'ny fitsarana any ianao dia maheno hoe mandoa an'izao million hony tsy didy mpitsarana le izy fa mandoa zao million dia mivoaka io didy io ndao atahotra an'Andriamanitra fa le izy ange le olona mety andoa ihany le olona fa ianao manao an'izany mihitsy dia mieritreritra ianao hoe mandry indray aloha ny tomobile mandry indray ny moto any zanako marina loatra loza nge lazaiko anao mihitsy fa dia impiry zay ny teny loza teto mba ho tonga saintsika fa tsy azo vazovazian'Andriamanitra amin'ity resaka toe-karena antsika ity misy fototra ratsy any io resaka fitiavam-bola fitiava-kely voan'ny sitranyay ny ery amin'ny mpanao parkina voan'ny sitranyay kely na 500 tsisy mahasamihafa an'izany amin'ilay sitranyay kely na 10 hetsy ary amin'ny fitsarana ringe mitovy daholo amin'ny sibikara ihany eo amin'ny atrehan'ny tompo dia izany no mahatonga ny malagasy faharoa amin'ny farany mahantra fa so ihany fa tsika senao mahinao izany dia tsika ndao andeha amin'ny fahamarinantsika zay sehatra homeny tompo atsika dia ahery amin'izany raisitsika indray ny antsika manaraka Vasokitiana fanantenana amin'ny anaran'i Jesosy. Da iny tompo ianao? Mangata vavaka fa hiady entretien rapide. Eny ary tamin'omaly no nanatitra dossier dia mbola tsisy fanomanana tsara raha tsy androany dia rapide maraina no entretien dia mangata vavaka sokitiana. Ao, ny tompo mialoha lalana ny sekely.
saika am'tany dokotena azafady. Isaky n'inona moa dokotena fandarana toloka ndrazy fa tenentsika eo ary eny tompoko hoetsika mitompo zany entretien zany fahasoavana be zany efa misokatra ny lalana eo anatrehanao sokafan'ny tompo fa ao anatiny io rehefa tahaka an'izay tandremo mihitsy fa sao dia diso zavatra iankinana zay atrany-tsika tandremana tsara iny Jérémie 7:10 iny voaozina zay olona matoky olona sy manao nofo sandriny fa tadiditsika asianao tsenjery le izy fa zao le teny ao amin'le andino manaraka ao anatin'ny Jérémie 7:10 iny hoe andiny 7 ho tahina zay olona matoky an Jehova dia izay manana an Jehova ho tokony. Henonao zany ho tahina zay matoky an Jehova. Avalipatsifiko anao koa ny Salamo 2:10 eo ampy misy zavatra karakaraina misy zavatra andrasana ohatr' izany dia Salamo 2:10 iny mampahery hatrany iny zao ilay tenin'Andriamanitra ao ary amin'ny andiny 9 sy 7 andiny 7 tsy mba manayary elozy izy tafatoetra matoky an Jehova ny fony voatoana ny fony ka tsy atahotra izy mandrapifaliny mahita an'izay mandrafy azy na mafy izy manome ho an'ny malahelo ny famarinany maharitra mandrakizay sandratra ambonatra ny tandrony. Inona ny zavatra raketitsika tiapotsika hiatrika an'izany entretien zany ianao dia tenin'Andriamanitra no aoka ho saintsainao araka le lazaintsika teo mandeha any ny anjaranao ny anjarantsika hoy rehefa ohatra ianao zany eo pitadiavana asa ny anjaranao mitady Matthieu 7:7 ndana mandondona ndana mitady fa tsy hoe eo ampitoerana eo ianao dia eo ianao fa mitady dia rehefa mahita ianao tarihan'ny fanahy hoe andao apetraka ato ary ty CV na ny dossier-ako ty dia apetra ho any fotsiny dia miankina amin'Andriamanitra nzikany hoe mahatoky dia miankina manampy abe mihitsy zay sarina fiankinana amin'ny seza zay za zao mipetraka eto ambony seza dia ny vesatro rehetra ny poako rehetra ny vesatra amin'ny vatako tsy hoe manao seza rivotra ianao ve tamin'ny fiainana efa nanao seza rivotra zay taloatra nisy fotoana efa voasazy dia nanao seza rivotra tany am-pianarana ainao zany manao seza rivotra andramo kely aloha ampitoeranao eo dia hitanao le izy isorony seza dia manaova endrika mipetraka zay oy ohatrany mavesatra be mihitsy le tongotra marary be ny vatape rehetrarehetra iny mipetraha amin'izay zay hitanao ny tena mampiomehy amintsika sianao te manao seza rivotra foantsika matetika ara-panahy ina ny ataontsika andehanao entretien io zao rapitso le izy nge haitsika ihany hoe ao miankina amin'Andriamanitra fa ahoana ary tsika tia ny matahotra ihany fa ahoana ny mitebiteby dia fa ahoana satria io le seza be Andriamanitra ohatrany hoe seza kara atao raisina sary an-tsaina zany dia ohatra hoe seza be tonga dia fauteuil mampahazoaina be reno mihitsy tonga dia manao ohatran'ireny seza lava eny amoron-dranomasina ireny mpanao vakansa rehetra zao eny amoron-dranomasina eny amin'izao fotoana izao manao an'izany ohatr'izany le endrika dia mipetraka eo io le seza azo ipetrahana tsara fa ianao ny olana anao ianao efa reraka dia mbola manao seza rivotra ihany ianao avelanao eo fotsiny le seza fantatrao ihany azo ipetrahana fa dia fitany devoly amin'ny zavatra be da be ao anaty lohanao ianao dia tsy mipetraka eo ianao fa zavatra hafa no ipetrahanao na ianao mihitsy manao seza rivotra ianao rehefa miantehitra amin'ny tenanao na seza boritra hafa rehetra ty mety ny diplomanao ny anteranao ny expérience anao ny zavatra efa traikefa tany aloha ny anteranao ny fahalalanao dadatoranonao ampiasanan'io izay ny raha vo zavatra hafa ny anteranao dia miala tsiny miteny aminao fa raha vo boritra le seza dia mitotony eo ambony boritra ngenao ahitanao azy kely tonga dia nizarakaratra le boritra hitanao zany mizarakaratra zay vita dia gaga indray ianao fa
andao miankina amin'ny tompontsika eo ambon'la sezabe an'Andriamanitra mahazo aina tsara. Eny le olana le atrehana indraindray anao teteny hoe ka le izy nge lozika ihany hoe mitaintaina fa le izy nge tena sarotra le izy zao fotsiny ny olona raisina amin'le izy. Zao no lazaiko anao rehefa voatendra ny tompo anao io azonao. Rehefa hoy ny tompo hoe fa nazara tena amin'ny entretien io dia tsy azonao le izy fa fenotsika fa kasitrahana trano ny fo. Ny fahasoavana be amin'ity maha-kristianina ty tsy mety resy mihitsy tsika. Tena tiako zany na ohatrany hoe endrika resy ara le izy indraindray poziny tsy resy zany mihitsy fa ny Andriamanitra foana no mitondra anahy amin'ny tsara lavitra. Hébreu 12:7 zany raha afako. Ary Andriamanitra efa nanomana izay tsara lavitra ho antsika. Tsara ny tompo. Mahereza tsara ary dia aza manahy areloza fa voatohana tsara ao amin'i Jesosy ao le fonao. Tolotrasantsika eto Radio Vomasoa tianao ny fantarina kely izao le fandehany. Tamin'ny taona lasantsika tao anatin'ny confinement dia samy be veriasa be daholo dia ny radio antsika raha teo ny fiangonana tsisy nandeha loatra ny zavatra ny fiainam-piangonana tsy nisy filazana loatra tsika teto amin'ny onjapeo dia nandeha fa tolotrasa isan'andro tsika. Isan'andro nisy talata hatramin'ny sabotsy. Fa izao tsy misy an'izay intsony izao ankehitriny aloha izao ny fandaminantsika efa herinandro vitsivitsy indray izao dia izay ny fandaminana hoe isaky ny talata alina ka averina alarobia maraina ny tolotrasa voaray manomboka ny sabotsy hariva hatramin'ny talata atoandro. Mandefa tolotrasa ty zany ny mpampiasa sabotsy hariva hatramin'ny talata atoandro raha ohatra ka lasanao tamin'izay le nalefanao tao anatin'izay fepitaon'izay le izy dia alefantsika amin'ny talata alina. Anio alina mivalora sasany alina dia misy zany izay ho averintsika ho tenenina indray io raha pitso maraina amin'ny fitora sy fahefany. Ny tolotrasa voaray kosa ny alarobia hariva hatramin'ny zoma hariva dia alefa ny sabotsy maraina amin'ny fitora sy fahefany. Raha fezina zany talata alina amin'ny valora sasany miverina alarobia maraina amin'ny fitora sy fahefany izay ny fotoana ny tolotrasa anankiray ary ny sabotsy maraina amin'ny fitora sy fahefany fotoana ny tolotrasa anankiray. Raha mbola tsy nahazo olona le mpampiasa dia miteny manokana izy hoe averina le tolotrasanay fa raha ny tokony ho izy zany tonga dia tsy miverina intsony fa izay herinandro izay ihany mandeha le tolotrasa dia esorinay le izy aloha dia raha miverina amin'ny teny mpampiasa hoe mbola tsy nahazo olona izay dia metsika. Manentana hatrany antsika rehetra na isika mpampiasa na isika mpiasa. Andao hiaina antsika ty baiboly ty. Izay ihany ny antsika baiboly ihany ho idafy izay. Baiboly ihany. Dia baiboly iainana. Ny dikany ndao sika mpiasa tena hiasa tsara amin'ny fitiavana amin'ny fanantahotra an'Andriamanitra. Tsy amin'ny fanahy resaka tia vola averimberina amintsika fa tsy ny vola no mamelona anao raha mbola velomin'ny vola ianao dia ohatran'le baoritra ny tantaraiko anao teo ihany. Dikany miankina amin'ny raha vola ianao zany miekiny eo ange ahitanao azy kely ohatran'ny ratsy be zany teneniko anao zany fa izao aza miankina eo fa baoritra be io dia vao iankinanao dia rava dia avy eo ianao mitotony ery dia gaga ianao hoe ary to mbotra mbana azo vola ihany anefa lamy tamin'ny tsabonany ranona dia maty koa ranona dia nanao adidy makatso makaroa tsisy ninina zany angela fandehany ndao hiasa tsara ary tsika mpampiasa ndao andeha amin'ny fanantahotra an'Andriamanitra koa anomeny sahazan'ireo mpiasa miasa eo amintsika ireo ka adio tsara le any amin'ny Jakoba 5 fa ndrao dia miakatra ny amin'ny tompo any ny fitarainan'ireo mpiasa ireo zavatra hafa indray ny ataon'izany amin'ny fiainantsika avy eo dia gagitsika hoe ahoana raha lasa tsy mandeha le fiainana fa io averina amintsika fa ny fitahin'i Jehovah ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiany izany.
raisitsika ny mantsika manaraka. Oy, tapaka le antso. Miandrasantsika ary ny manaraka e. Mandray anao tompoko. Allô. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba ny Jokotina amin'ny anaran'i Jesosy to. Eny tompoko. Miaino anao? Arasoa. Ahoana hoe? Avy aty Fianarantsoa. Eny re avy any Fianarantsoa. Dia ahoana? Avy aty Fianarantsoa. Mba mangata bavaka Jokotina mba hanavaovan'ny tompo mandrakarivan'ny fanoloran-tena hanompo azy. Dia mangata bavaka ihany koa ho an'ny ankohonako izay mbola tena manompo an'i Jesosy. Dia mangata bavaka koa Jokotina ho an'ny asako lasa ohatrany hoe dia raha hoe atao hoe olona marary zany dia ohatrany hoe mararirary ilay asa tena mandeha tsara. Asa inona moa izao ny asanao ao? Varotra legioma. Mivarotra legioma? Ie, mivarotra legioma. Dia mangata bavaka koa ho an'ny olona izay manatofa aman'olona dia tena amen'olona vola amin'ilay asanay dia lasa ohatrany hoe tena miareraderaka ny fidiram-bola amin'ny ankohonana. Inona no tianao ambara hoe misy volan'olona, misy vola tokony alohan'ny olona any aminareo dia tsy alohany? Ie, misy vola tokony alohan'olona dia tsy amen'olona ilay vola dia lasa alohatratra ilay asa dia ara-piainana mandalo azy. Dia mangata bavaka koa Jokotina ny zanako lahy raika zokony efa navita fianarana teny amin'ny Alitandranjato izy dia mba efa mitady asa dia mba mangata bavaka ho azy mba homeny tompo asa izy satria ny fiainana efa izy fomba falehibe dia mba mangata bavaka mba hasahoany asa. Eny re voray. Ohatra indrindra tompo mifandraisana dia mirary. Mirary soa anareo amin'ny fianara rehetra any sy ny ankohonanao rehetra tahin'ny tompo indrindra. Ohatra tompo sika rehetra tahin'ny tompo azy. Hoentsika amin'ny tompo mihitsy izay le fiainam-panahintsika hitako ny fandresana teo ny fanoloran-tenantsika isika io safidy aty amintsika tsy Andriamanitra no angatantsika hoe hanavao ny fanoloran-tena hanampy antsika amin'ilay izy hoe ny tiako ambara aty amintsika ny baolina amin'izay zavatra izay dia ny angatantsika amin'Andriamanitra lay hery lay ny asan'ny fanahiny hananantsika safidy mazava amin'ny fotoana rehetra. Ilay izy mantsy misy fotoana mahery fo be mihitsy mahery fo be mihitsy rehefa ilay alahady misy fanaovana misy antso isan-karazany iny any am-piangonana any fa tena mahery fo fa rehefa raikitra koa ilay andavanandro latsinainy talata alarobia iny ohatrany tsy mahery fo indray ohatrany nitondrahana rano mangatsika ilay afo to dia mila velomina ela be indray vao mirehitra fa zao hatrany ilay resaka tamintsika tamin'ny tsaronao ny loha hevitra antsika tamin'ny taona lasa teto amin'ny radio vaovao masoa ny mitoetra ao amin'io Andriamanitra io izay ilay anjarantsika senao mitoetra ao amin'ny vavaka mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny fitiavan'i Jesosy atsika izay ilay Jaona 5:10 tsara mihitsy ny averintsika vakiana tsara rehefa zao moa zany zao tsika ohatra hoe teritery kanefa aleo vakiana mihitsy mba tonga atsika rehetra ahery fa ny tenin'Andriamanitra no manome finoana ny anatintsika any aokisika maky azy eo amin'ny 4 ny manomboka azy dia hoenotsika sy raha ohatra afaka akipinao maro ny masonao dia raisinao any anatinao mihitsy tompontsika no miteny amintsika senao hoe tomoera amiko ary zao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko izany voaloboka ho Jesosy ianareo ny sampany izay miray amiko ary zao aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona raha misy tsy miray amiko ane dia ariny ny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may raha miray amiko nareo ny tompontsika ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany no ankalazana ndraiko mba hamoaza nareo be ka ho tonga mpianatra nareo tahaka mitiavany ray ihany mitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako nareo raha mitandrina ny ditiko nareo dia hitoetra amin'ny fitiavako
tahaka ny tandremako ny didiny raiko a sy ny toerako a amin'ny fitiavany. Anjiny fahinambin'ny folona maranantsika azy tsy nareo no nifidy hafa za no nifidy anareo ka nanindry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona sana ny teniny tompo amintsika dia raisitsika ohatran'ireny zazakely omena zavatra ireny any dia tsy miady hevitra tsika tsy manao inona fa ok eny ary tompo a hitoetra ao aminao a dia jerentsika daholo izay mety zavatra mety manakana tsika tsy ho tafatoetra ao amin'ny tompontsika hoe tsika amin'ny tompo ny ankonanao a aritra mivavaka ao andreo ankonantsika ireo tsika re olona tena zany mihitsy nifandriky ny fahavalo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a dia lasa ohatra hoe miaina fotsiny ohatra hoe efa zay efa ohatran'iny iny ranga iny vady iny efa ohatran'iny io zanaka io sy efa ohatran'iny izy dia lasa tsy mivavaka ho an'le olona manokana any an-tsaina ihany le izy ange haitsika any anatin'ny lohantsika any mila entina mbavaka fa nivavaka ny manova vavaka ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra mila olona mitondra an'le olona eo amin'ny tompo anovana azy dia njikany a dao aritra hivavaka tsika Romanina 12:12 nampatsahivitsika anao tsara amin'iny mifalia amin'ny fanantenana mareta amin'ny fivavahana miareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana izay ny voasoratra hoe tsika amin'ny tompo io asanareo io a mivarotra legioma ho ianao ny asanao a tsy dia tena mandeha loatra amin'izao vanim-potoana amin'izao fotoana izao a hoe tsika amin'ny tompo akasitratsika ny tompo izay omeny a dia izao koa ndao hisokatra amin'ny tompo misy zavatra ve misy zavatra mety tiany tompo atsaraina koa nge ao anatin'ilay izy ndao jerentsika mihitsy izay raha vaina amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy ny asan'ny fahavalo a didio amin'ny anaran'i Jesosy isaky ny andeha hivarotra ianao haka entana ianao tsy kely lalana mihitsy ny devoly tena mahita tao io devoly io raha vo tsy miambontsika dia raha lasa ny vavany any Petera 1:5 zany mahonona tena miambena mahonona tena fa ny devoly fahavalontsika io a mandehandeha mierona tahaka ny liona mitady izay harapany ao anatin'io sehatrasantsika io zany tsy misy mandeha ho azy fotsiny hoe vao tonga maraina dia sokafo ny tsena raka izy dia mandeha dia efa fanao hoe ndao maka an'ity fa hoentina amin'ny tompo amin'ny atsipiriany Jesosy aizany tianao haka entana hatramin'izany ange raha afaka ka mila hoentina amin'ny tompo dia hoe enao angamba hoe sarotra be tsy sarotra fifandraisana foana fifandraisana tsy akijanona amin'ny tompo mihitsy eto aho zany Jesosy maka an'ity poivron ty misaotra Jesosy feno an'izany tonoiny amin'ny tompo mihitsy tonoiny ny fitahian'Andriamanitra ho an'izay mividy ny tongolonao tonoiny ny fitahian'Andriamanitra amin'izay mividy ny fermeturanao tonoiny amin'ny anaran'i Jesosy izay le asantsika mampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra roay ny asan'ny fahavalo feno hivavaka ny fiainanao dia misokafa ho hiata aminao tao hijerena ndao misy zavatra tia ny tompo sokafana kokoa hitanao ty Andriamanitra ty mpamorona ny anarany créateur mpamorona nidikany hoe mpamorona tsy hoe endre namorona ny tany sy ny lanitra izy dia niompy dia niondry dia ny vorony Andriamanitra tsy mitsahatra mamorona ary amin'ny alalantsika senao nomeny an'ity sain'ity tsika samy mikitika ny sainy daholo ao anaty lohanao ao nomeny an'io ianao eritreretana ny olantsika senao matetika any dia tsy misaina loatra tsika fa mijery ny ataony hafa dia iny ihany no averintsika le endriny ka tsy tahaka an'izay le fomba fiasany raha afaka hoe fa ampiasao ny famoronana izay le hoe noforonon'Andriamanitra araka ny endrintsika le maizy azy an'Andriamanitra le toetrany any amintsika koa mpamorona koa ianao dia andao eritreritra ahoana miainga amin'ny hoe inona zany ny ilain'ny hafa inona ny ilain'ny hafa dia eritrereto hoe ay ve ny hafa nareo mpivarotra legioma zao tena mahafinaritra be mihitsy le fieritreretana fa fandraindray voan'izay hoe inona ny ataon'ny hafa dia izay ihany ny atao dia hatreo
ohatra hoe le satria ny olona zao efa te hanatsotra fiainana de avy de tetehana zany ny ovy de tetehana ny karaoty de tetehana te hanao zavatra mora vita ohatr'izay de lasa misy an'izay zany antsoina hoe créativité famoronana fa andao zany ny tena tombontsika manokana manana an'izay show io tsy lany hevitra zany io Andriamanitra io angatantsika izy amin'ity anio ity anome hevitra tsara anareo ihany koa atonga an'io fivarotanareo io ho hafa mihitsy de manitona misy an'le teny any amin'le Zakariny fa iny raha afaka le hoe jiosy anankiray teko be mihitsy hoa iny jiosy anankiray hono de misy hafa firenena anankifolo mandramby an'iny misitona an'iny rambona akanjony iny fa miteny izy hoe sekory angamba hanompo ny Andriamanitra reo fa hitanay mihitsy ny fitahin'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo manao raha zany dolo fiainantsika kay fahasoavana be zany zany angeny fikasan'Andriamanitra ho antsika fa tsara ny Andriamanitra tompontsika senao ty de mahere zare hoe tsika amin'ny tompo ny resa-bola samihafa mifehany io ny tompo zao zavatra fantatritsika Andriamanitra no miteny farany ao anatin'ny zavatra rehetra endre hoe tsika amin'ny tompo voaloha zay volan'olona zay volanareo any amin'ny olona angatao mihitsy ny fitahin'ny tompo de hiarangataka an'izay tsika tsy mieritreritra fotsiny hoe volako aloha avy reno Jesosy ataovy mamerina ny volako iny zay aloha efa vavaky ny somary misy fitiavan-teny zay fa andeha lavitra kokoa noho izay sika tsy ivony fiainana angehtsika senao hoe mitompo ny ivony fiainana Jesosy ataovy mifanena aminao mihitsy le olona any de hoeto izy ho fenony fitahinao ny fiainany de afaka mamerina an'le vola izy amin'le fotoana mety tsara iny de gaga indray ianao hoe ny tompo mahay mandamina fotoana mahafinaritra be resika ny antsika manaraka re allo ina miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy iny tompo ny voalohany mankataka aloha fanazavana misy kokoa amin'le efatita faharoa mankatabavaka fa efa tena miezaka miala amin'le efa tena miezaka zany hoe tsy ohatra ny voasaraka de voly ary olambavaka tsy aninona Paraky. Paraky. Olambavaka fa idanina nefa mbola azo de andranay anana de fa tsy mihina nefa fa olana de mbola voasariky inany tipo anana de eo le mangataka fanazavana misy kokoa zany amin'le fita eny ary tompo ianao io efa nisy fotoana tokoa aloha nazavaintsika tsara ny hepatita izany de aretin'ny aty hitanao io ambanin'io tolan'ny tratranao akavanana io zany aty zany eo ambanin'ny tola tratranao akavanana samy tsapany azy daholo tovangezangeza foany anarany amin'ny teny frantsay izay tsy mety mihitsy raha tsy misy aty tsika amin'ny fiainana zava-dehibebe mihitsy amin'ny fiainantsika ny aty fitaovana anankiray tsy hoe fitaovana fotsiny fa tova organe tova anankiray nataon'Andriamanitra ao anatintsika ao ny aty anadiovana ny ao anatintsika anadiovana indrindra ny resaka sakafo hoanitsika izay zavatra miditra ny vavantsika any miditra any amin'ny fandevonan-kanina tsika any de mandalo any amin'ny aty any ny fanadiovana an'le izy avy eo zany mahatonga ny aty io mety hijaly mihitsy de manararaotra tsika aloha resaka zava-pisotro misy alcool fa ny zava-pisotro misy alcool miditra amin'ny vavantsika mandeha any amin'ny fandevonan-kanina rehetra any de tsy mety levon'ny vatantsika mihitsy io de makany amin'ny aty izy mba hoe ho avoaka zany fa mila avoaka ny vatana de tsy mahay an'izay mihitsy ny aty
tsy mety amin'ny mihitsy fa simba ny sela ao anatiny dia lasa izay no mahatonga an'ilay olona aorianao le izy aloha tsy hoe rehefa misotro zava-pisotro misy alcool andre mandeha iny ianao dia izay no nataony fa le zavatra nysotroinao iny dia misy fiatraikany afaka mambolana afaka matonany izay le tenin'Andriamanitra hoe tandremo tsara fa tsy azo vazivaziana ny tompontsika izay afafintsika dia jinjaintsika le aty izany hoy aminao io aty io antova dia misy sela be dia be ao anatiny cellule ao anatin'ny aty no voany no laniny lanina microbe le izy dia izay no mahatonga ny antsoina hoe hepatita misy microbe manaikitra le microbe moa zany microbe amin'ny fiantsoko azy eto fa misy karazany be le izy misy hoe bakteria misy hoe virus fa misy hoe virus ohatran'ireny coronavirus ireny dia misy ny antsoina hoe virus na hepatita zavatra mananaina tsy hita maso an'izany virus zany dia misy isan-karazany be le izy misy hoe karazana virus A, B, C, D dia misy ny antsoina hoe hepatita A, misy ny hepatita B, misy ny C, misy ny D, misy isan-karazany dia io arakaraka le izy le hepatita A dia ny azahoana io virus io dia avy amina resaka loto tafiditra ny vava fa ny virus ny hepatita A sy ny D dia any anaty maloto le maloto any amin'ny WC zany tiako tenenanao zany iny zay iny tafiditra any anaty vava dia lasa mitondra an'ilay virus fa le virus very tany amin'ny olona izay nisy anazy tany na mety nentin'ny rivotra samihafa tany dia tafiditra any anatin'ilay vatan'ilay olona dia lasa manao an'ilay hepatita ny hepatita A zany dia aretina azo avy amin'izay dia ny olana amin'ny hepatita mihitsy satria virus ohatran'ny coronavirus ihany io tsy hoe microbe bakteria ny antsoina hoe ny bakteria dia vonoina amin'ny antibiotika le izy vonoina amina fanafody dia lasa maty le microbe dia afaka mety ho sitrana le olona zany ny hepatita tsy hoe tsy ho sitrana ny tiako ambara aminao fa virus izy ny dikany ny virus amin'ny ankapobeny tsy matina fanafody ampihenana ny herin'le virus tsy hitombo izy dia tsy hiparitaka dia izay ny zavatra azo atao dia ampiakarina ny hery fiarovan'ny vatana hiady amin'ilay virus izay ny zavatra atao dia toy izay zany ny olana amin'ilay hepatita dia rehefa voan'ilay hepatita A na B na C ny hepatita mitovy daholo ihany ny fitrangany samy hoe mahavoan'le simba zany le aty fa le fitrangany mety misy zavatra fitrangany manokana hepatita A zao mety hoe mivalambalana be foana le olona fa ny tranga iraisana ny soritra retina iraisana hepatita dia reraka be le vatana dia mety misy fotoana marary andobe mihitsy misy an'izany zavatra izany misy fotoana mavomavo ny maso mavomavo ny tanana mavomavo ny any amin'ny pipi any izany no mety ho endrikany inona ny zavatra atao amin'ilay hepatita zavatra atao tahaka ny amin'ny coronavirus fitandremana aloha ny voalohany tena mandeha amin'ny fahadiovana tsara daholo ny sakafo tandremana ny mihinana le hani-masaka eny an-dalana izay indrindra tsy voasarona atao tsy tsika rehetra mivarotra composé sy ny sambosa sy ny sisa rehetra reny ataovy amin'ny ara-pahasalamana tsara raha avako le izy saromy fa ny lalitra tsy hitanao efa tary amin'le dalina tary le lalitra iny angefa na vita firy kilometatra ny tetin'ny WC an'ny olona rehetra dia tonga eo ambon'ilay mofo akondro tena ratsy koa zany zavatra eritreretintsika izany fa zany angela zavatra miditra any anaty vavantsika misy fotoana fa dia may fotsiny tsika hoe noana mofo akondro fa andao sika asianao hitandrina tsara zany amin'ny ankapobeny tsara kokoa sakafo mafana ampidirina amin'ny vava dia ataovy azo antoka ny loharano hoe taiza ianao nihinana
dia akoatran'izay fidiovan'izay manasa tanana matetika na coronavirus na virusna hepatite dia mila atao hatrany. Akoatran'izay dia hatanjahana ny hery fiarovana amin'ny akapobe noho itsika sianao tsy misy hoe fanafodinina aminona an'ilay virus fa rehefa matanjaka ny hery fiarovana anao dia finoany vatana izy. Dikany mahereza mihinana voankazo sy legioma, ny zavatra ny misy lokony tsara amin'ny sakafo, misy maitsomaitso tsara ny lokony, menamena tsara, orange tsara, reny lokona sakafo reny manamarika hoe feno zavatra tsara ao anatiny. Dia aza mieritreritra indraindray ianao be manasarotra fiainana dia ahoana zany mifatra hoanina amin'ilay haricot-vert, dia ahoana zany hoanina ohatra ny mihinan-kanina fa atao maro loko tsara ny ambony latabatra, dia misotro rano ara-dalàna, Toy resaka paraky tsika mbola voafatotra ao anatin'ny paraky, ahoana ny ataontsika ao anatin'io? Hitanao ilay zavatra nyteneniko anao tery aloha hoe misy misy an'ilay hoe ianao fanahinao ilay teny hoe chaîne zany rojo vy zany amin'ny teny frantsay. Io chaîne io tiako raha nisy tableau zao teto anatriantsika teto dia soratako anao teo amin'ny tableau le izy, dia nasiko tato amin'ny ila nisoratako avy ato amin'ny ilany ato hoe CDH dia A dia I dia N. Misy eo izy raha teny frantsay tsisy eo izy raha teny anglisy. Zay chaîne ozy izy amin'ny teny anglisy. Zay sary zay no tiako azavaina aminao tsara fa lalatsaina ato anatintsika ato no mahatonga io fatotra io ny fototra aloha zany dia ity hoe mila an'izay sotsika, satria raha tsy havaozina ny saitsika ao anatin'ny fandraisana an'izay so zay fanavaozana, tsisy olona afaka mahay manavao saina amin'izao zany raha tsy tena namboarin'Andriamanitra amin'ilay Ezekela 3:30 iny ambara amin'ny tompo hoe 5:9-7:20 diovy ny tompo le fahalotona diovy ny hatrany dia omeny fo vaovao tsika ny fanahiny no ataony aty anatintsika. Io fanahin'Andriamanitra io ihany no mahay an'izany mampiaina an'ilay fahafahany Jesosy Kristy. Rehefa mitentsika ao amin'ny Jaona 5:9 ao ny teny fototra amin'ity fanafahany ity Jaona 5:9 Andiny faraiky amin'ny 30 miteny tenin'Andriamanitra hoe raha mitoetra amin'ny teniko nareo dia ho mpianatra tokoa. Tasy aloha sokafako mihitsy ilay Jaona 5:9 fa ndreo dia manao tsy anjery fotsiny Jaona 5:9 andiny faraiky amin'ny 30 raha maharitra amin'ny teniko ianareo ny tompo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina manafaka anareo tsy ho andevo. Ao zany le fototra ao anatin'le fahafantarana ato anatin'ity lohantsika ity le izy no mahatonga anao mbola mina-paraky dia mbola mijery an'io film tsisy dikany vetavety io, no mahatonga anao mbola tafa roboka ao anatin'io fijangajangany io, roboka ao anatin'io filokany io, le izy angefa fantatrao hoe mandreraka raha mbola tsy fantatrao akory aloha dia ny dikany mbola tsy ao anatinao zany le fo vaovao dia ny ataonao voalohany raiso Jesosy aloha anao. Raha efa manomboka miaina an'le Romanina 7 ny Paoly apôstôly amin'izay ianao, inona zany Romanina 7 zany? Hitanenan'i Paoly hoe ahoana ary ty za ty ary amin'ny 5:10 teneniny ahoana ary ty za ty fa 5:10 izay ataoko dia tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay halako no ataoko. Efa te hiala amin'ilay izy ianao fa ohatrany tsy mety ihany. Efa i Paoly ngeza be iny ara ny ainan'izany fa ahoana afaka Paoly zay ny toy an'io Romanina io afaka izy fa ahoana ny nanafahan'ny tompo azy satria fantany tany anatin'ny tany hoe Jesosy ny manafaka azy. Atao anaty saitsika ity zany ny fototra dia ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra raisina tsy hoe atao tsenjery fotsiny fa raisiko le teny dia mampahafantatra ny marina io. Tenin'Andriamanitra dia mampahafantatra anao ny marina dia rehefa fantatrao ny tena izy dia lasa
levina le zavona be ana fitaka nataony devoly. Lazaiko anao fa fitaka ange ohatrany hoe zao le ohatran'le izy, ohatra hoe tsy maintsy mihina-paraky ianao vao mety, ohatra hoe tsy maintsy misotro kafe ianao fa raha zany marary an-doha, tsy maintsy mifoka sigara ianao rehefa ao aorianan'ny sakafo, tsy maintsy misotro kely ianao zay vao misy miainga amin'ny filinina. Lainga ny devoly zany, tsisy an'izany. Ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia miteny aminao fa ianao ange olona malala eo mason'Andriamanitra. Ao anatin'io tenin'Andriamanitra io ny ahafantarantsika hoe fa iza mariny tsika. Ianao ange zanaky ny mpanjaka dia inona ny ataonao mitsindroka zoridira amin'ity vovo-javatra tao ambanin'ny lelanao ty tao ambany molotra eo. Zany ange le paoziny. Mila sokafana, mila misokatra ny masontsika ary ny fandraisantsika amin'ny tenin'Andriamanitra no ampisokatra ny masontsika. Mila misokatra ny masontsika mahalala hoe ay ve za ty ny manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany. Fantatrao moa fa ianao manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany. Fantatrao moa fa ianao ny olona salama indrindra eto ambonin'ny tany. Lalina be zany atao anaty lohantsika ato ny tsy mahalala an'izany. Dia avy eo le tenin'Andriamanitra manaraka fotsiny hoe tongava aminao arak'izay inonao. Fa ianao mieritreritra hoe zay moa mahantrako, zay moa zaoko, za nge tsy ho afaka amin'ity mihitsy esorina mianaran'i Jesosy zay teny zay. Ahoana zany ny ataontsika amin'io chaîne io? Averiko aminao zay chaîne zay ho hiata aminao fa lasa be da be ny zavatra teneniko anao. C, manao alfabeta zany tsika. C, ndikany hoe C dia choix, safidy. H, habitude na hoe fahazarana. A, lasa automatika mandeha ho azy le izy. I, lasa identité anao le izy, lasa tahaka ny hoe maha izy azy anao. Ny N, teny anglisy mantsy ny andikako azy aminao, ny N lasa natiora anao le izy. Dia lasa ohatrany tsy mety fa dia efa iraniny efa mpisotro toky, iraniny efa pananina pa. Androany ahafahan'ny tompo ianao. Fa tenenin'ny tompo tsara, andao vakina ny Romanina toko 9, manafaka atsika sy ianao ny Romanina toko 9. Zao ny tenin'Andriamanitra ao. Raha niara-maty, manomboka mianjiny fahavalo io averina vakina aminao io. Raha niara-maty tamin'i Kristy tsika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Tia tenin'Andriamanitra izay le miteny hoe rehefa mitoetra ao amin'ilay tenin'Andriamanitra ianao, maharitra amin'ilay tenin'Andriamanitra, dia io no mampiseho ny fahamarinana, dia mampiseho hoe izy ianao. Fantatrao moa fa efa niara-maty tamin'i Kristy ianao. Maty zany Jesosy dia ianao koa ka efa maty. Atao anatin'ny saintsika ato nge zany tsy hoe eny are ho faty araka amin'ny are efa ny an-danitra vesa, efa niara-maty tamin'i Kristy isika, dia mino koa tsika fa miara-belona aminy. Raha fantatsika ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Ny amin'ny hahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ao an'Andriamanitra izy. Ary ao ka ho tahaka an'izany koa tsika sy ianao. Ka tia tenantsika ity dia andao atao hoe efa maty ny amin'ny ota, efa maty amin'ny paraky ianao. Ary io miparakinao satria efa maty amin'iny ianao. Tsy mandaitra aminao tson'iny, tsy mandaitra aminao siton'iny. Zany ange ny dikan'izany hoe efa maty, efa maty. Fa zao le tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe aoka tahaka izany koa nareo ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty. Atao anatin'ny lohako ato ny mahatonga ny hoe ataoko efa maty sa ataoko mbola velona. Atao anatin'ny lohanao ato le fanazavaiko anao tamin'ny lala-masaka iny hoahy. Averiko aminao tsara le lala-masaka. Fa efa lala-masaka 4 taona ianao zay nina-paraky dia mifoka sigara. 5 Eritrereto nge zany lalana efa 5 taona nandehanana foana lala-masaka.
bozaka be daholo ny lalana manodidina rehetra fa iny reny tonga de tany kely iny le izy, iny le lala masaka mitodika makany Atsinanana any ohatra zany le izy, any le fividananao an'le paraky, any le izy efa lala masaka atao anatin'ny sainao. Rehefa ohatr'izao de ohatr'izao kely fotsiny ny ataon'ny tanako de tonga de mandeha ho azy daholo de any ambava le paraky, tsy hita moa tompoko fa de tonga ho azy tany ambava le paraky. Ohatr'izay ny eritreritra hoe tonga ho azy le lalana masaka ato anatin'ny lohanao ato zany mahatonga amin'ny tenin'Andriamanitra hoe meteza ho avaozina, atao métamorphose ohatran'ireny fanday hovaina lolo reny ty lohanao ty sainao ty, de ataovy ho efa maty ary iny zany zao le lala masaka, mandeha amin'iny foana ianao. Fa zao le tenin'Andriamanitra manomboka eto, tsy hoe eny ary tiana farapito zany atomboko tsara, ndraso fa amin'ny lahady, ndraso fa amin'le fotoana andraisana mpandray iny, ndraso tsisy ndraso zao le izy. Anio ny famonjenanao, anio raha mbola iandry foana ianao lazaiko anao fa mahita tenenina indray ny fahavalo, fitaka ato anaty lohanao iato ihany, de atonga anao hoe tsy afaka ihany ataovy ho efa maty. Ny dikany tsy mandeha amin'iny lala masaka iny fa mamorona lala masaka vaovao zay le fomba fandehan'le izy. Dao notoizana le Romanina 9 ataovy koa ataovy koka andraso aloha verina vakina 12 zao tsika, ary aoka ho tahaka izany koa nareo ka ny tenanareo de ataovy ho efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanao mety maty io anarahanareo ny filany, anjaranao zany tsy anjaran'Andriamanitra fa safidy, zay le teneniko anao tam'le hoe chaîne safidinao le izy, tsy teny ianao hoe mahery vaika apetina ny devolony le paraky koa, le devolony le tsisy devolo mahery vaika zany mihitsy na kely araravatsika amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsisy. Ny safidinao ny mahery vaika, nofinao ny nanaiky oranitiny devoly, makafanany ataon'ny devoly fa ao anatinao raha mbola velona le filana ao anatinao ao de iny fotsiny kitiany. Fa rehefa torotoronina nge ny filana de miteraka oty, zay le Jakoba 2:4-10 andao afahan'ny tompo ianao de atao ahoana zany? Aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany, mila fanapahan-kevitra ianao zany hoe ahoana zany tompony ataoko tsy hifanenako amin'ity raha fakapanaty itsony, ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona, ary ny momba ny tenanareo zany atolory ho fiadiany fahamarinana. Ny vavanao zany teo aloha mpihinana an'le paraky, atolory io zavatra io raha tsy misy anoloana azy, le fiainana nge mila tonga amin'le teboka hoe miainga eo amin'ny teboka A ianao zany de maketsy amin'ny teboka B. Teboka A andeha ataontsika hoe nitanjona zany ho tonga eo amin'ny teboka B. Eo amin'io teboka io eo no misy fahafinaretana, eo misy fifaliana, eo mahafapo anao io teboka io. Ahoana ny atonga amin'io toerana io, amin'io toeran'ny fahafampo, fifaliana, zay nge le antony anaovana le fahotana be sy le fahotana kely io zay ny antony anaovanao anazy, mahafinaritra anao le izy. Fa Andriamanitra androany teteny anao hoe tsy mila mina paraky de tonga amin'le toerana be, le lala masaka atao anaty loha de miteny hoe tsy mety raha tsy mihinana an'io tsika, raha tsy misotro kely tsika, tsy mety raha tsy mijery kely le film vetaveta mandreraka iny tsy mahita tory tsika raha tsy zany. Misy hatramin'ny mpivady ange tsy mahita, tsy afaka manao firaisana ranofo le olona raha tsy mijery andre film hafahafa reny. Fatotra zany, lalatsaina ato anaty loha ato misy tsy mety, esorina. Ahoana ny teny amin'ny tenin'Andriamanitra? Aza alefa antsony ny vavanao, alefa amin'le paraky sy le sigara sy aza alefa antsony. De zao tsy hoe tsy alefa antsony de makaiza zany, ka le teboka be ange tiana ho atongavana trany.
lazaiko anao fa misy lalana hafa. Salamo 11 lalana hafa. Hainao tsara izay fa averiko aminao foana. Avy kisa-pifaliana ny eo anatrehany ary fahafinaretana ny eo an-tanany ankavanana. Misy plezira, misy fahafinaretana amin'ny fanarahana amin'ity Andriamanitra ity, amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa tsy any amin'ny lala-masaka ty voalohany nandehananao iny, dikany hoe mibebaka, atodio ny lohanao, tsy mitodika an'iny amin'ny lala-masaka iny fa mitodika ivoa mihitsy. Manaraka lalana vaovao, manamasaka lalana vaovao, miainga hatrany amin'ny safidy. Ny safidy io averimberenao nge le safidy rehefa aveo zany zao zany zao dia misafidy. Ary io daholo aloha le zavatra ao an-tranao ka mitondra zavatra manadala. Ary io daholo. Zay aloha safidinao zay. Tsy Andriamanitra aloha ny hainao zany manao mitazona tanana eto dia Andriamanitra ianao fa hiteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba ary io rangahy tranona parakoko ireo safidinao ny anary an'ireo. Zay ny ataonao. Fa reo rehefa very reo any amin'ny VSS any amin'izay anarianao azy any, nadoranao any daholo ireo ody rehetra reo fa voafatotry ny ody ianao. Dia tsy midika akory zany ange hoe vita. Fa isan'andro ianao manao safidy. Rehefa aveo ianao dia fanao safidy satria i kalapeta ery atsimo tanàna hiteny aminao hoe mba omeo paraky kely any miteny aminao mihitsy hoe ndao tiany paraky mba hiaraha-mihinana. Azonao an-tsaina ve le izy? Ay, safidy. Ny safidy no miteraka fahazarana. Dia le fahazarana aveo lasa automatika mandeha ho azy dia lasa voafatotra ianao. Fa tenenin'ny tompo hoe ndao fatorana amin'ny zavatra hafintsika senao ty. Atolory ary amin'ny 5:20 Zao ny tenan'ny tompo hoe tahaka ny nanoloranareo ny tenanareo mpanompo ny fahalotona, ho mpanompo ny rasigara sy raha paraky sy raha toka sy raha fijangajangana sy raha fahakizitinana sy iza daholo ny mpanompo ny tompo ratsinao teo aloha rehetra teo tahaka ny nanoloranao ny momba ny tenanareo, ho mpanompo ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna, atateraka ny tsy fanarahan-dalàna. Dia zao kosa ary atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo, ho mpanompo ny fahamarinana, atateraka ny fahamarinana. Dia ndao atolotritsika ny amintsika manontolo. Safidy zany. Ny tompo zay ny faniasa fanany anatinao, manampy anao ahavitan'izay. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao fa rehefa ny zanaka ny manafaka ny 5:30 dia afaka tanterakitsika. Efa nomen'Andriamanitra ny ohatrandreny hoe voafatotra tany am-ponja ireny zany tsika. Ny fonjain'ny devoly, voafonja tany amin'ny lavaky ny devoly tany, lavaky ny masturbation lavaky ny io zavatra ratsy rehetra, filokana very daholo ny fananana rehetra vokatry le lavaka le teanao. Efa nivoaka ny didim-pitsarana fa olona efa afaka ianao. Fantatrao zany? Zay le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, zay ny asa ny tenin'Andriamanitra. Fantaro an'io fa efa afaka ianao, tsy ho afaka fa efa afaka. Fa ny ahatonga an'izay didim-pitsarana zay tsy hoe rehefa nivoaka ny didy ange dia efa afaka le olona fa misy olona nivoaka ny didy hoe afaka hono izy fa izy mbola tamana be tao am-ponja tao. Misy olona satria afeniny devoly aminazy moa le izy hoe misy hoe efa afaka izy, avy misy manafina aminy dia tsy fantany mihitsy fa dia mbola ao ihany izy manao asa terivozonao. Mety misy olona tsy te hivoaka ao fotsiny zao fa Jesosy Kristy zay no nahatongavan'i Jesosy. Efa deklarenao hoe afaka fa i Jesosy mivantana mihitsy zao no tonga eo aminao dia mamany le fatorana dia miteny hoe ndao hivoaka. Dia miteny aminao ny tompo hoe ndao hivoaka. Le izy nge tsy sarotra mihitsy atao anaty sainao ato, ndao hivoaka. Hivoaka an'io, afaka ianao. Dia iaino izay fahafahanao zay dia mijoro vavolombelona fa afaka ianao. Dia isan'andro manaova ny safidy hiaraka amin'ny tompo. Fa manondro amin'ny 2 minitra sady ny amin'ny 5 ariva fa andao sika sy ianao
amaky ny SMS tsika. Misaotra an'i Jesosy fa vita somatsara ny baka dia apetraka eo amin'ny tompony valiny endre entiny eo amin'ny tompo efa nyresantsika izay miandry valim-panadinana izay akafizo ny vacances ary ho an'izay rehetra ny fialan-tsasatra akafizo tsara izay ny anjarantsika izay miaina le fiainana be dia be fa io Andriamanitra io eo amin'ny présent le ankehitrinytsika no hifanenany amintsika tsy le tamin'ny taloha tsy le tamin'ny lasa tsy le amin'le ho avy ny devoly te hisarika atsika foana hitsetsetra hoe ay zao ngamba ny soratako tany amin'ilay zavatra tany diso zao ngamba iny ary ahoana dia na tsika heritreritra ny lasa ohatr'izay na tsika heritreritra hoe dia ahoana zao raha misotrosotro zao ilay mpampianatra tsara ny devoirako ay dia ahoana zao raha ohatra ka nga misy zavatra voafehinao anatin'izany rehetra izany ny ankehitriny no voafehinao dia akino amin'i Jehova fotsiny akino amin'Andriamanitra dia andao akafi dia ho raisitsika amin'ny fifaliana izay valiny rehetra eo. Azo azavaina kely ve ho izy azafady hoe tsy mety araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fanamasinana fanambadiana tsy atao any am-piangonana fa amin'ny toerana hafa fa misy fitoam-pivavahana ihany fa tsy ao am-piangonana. Angamba raha tsy diso efa niresaka an'izany ihany tsika fa mety hoe tsy heninao ve tamin'iny misy olona nanontany tahaka an'izay. Ity aloha ny faharesen-dahatra ty anatiko aty ny zaraiko aminao ny famakiko an'io baiboly io dia tsy hoe Andriamanitra dia ao anatina trano rindrina misy tilikambo tsy hoe izay ihany misy trano rindrina misy tilikambo fa tsy ao akory ary Andriamanitra tena lazaiko anao mihitsy izany misy ny tiako ambara aminao le mahafiangonana ny fiangonana dia ny présence na ny fanatrehan'Andriamanitra ny mahamasina tsy le araka le tenin' Jesosy iny hoe ny tenin'Andriamanitra miteny hoe le mahamasina le zavatra tao eo le fanatitra tao eo na le volamena sy zavatra eo ange tsy hoe satria le izy volamena dia masina fa satria le altara lay altara misy ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana ny testamenta taloha zany resaka tempolo ny testamenta taloha zany resan'izany fa testamenta vaovao no misy atsika ravako testamenta vaovao no misy atsika fantatra moa fa amin'ny testamenta vaovao na ny tempolo tany amin'ny tempolo tany Jerosalema zany aza tamin'ny taona tany amin'ny taona 70 ve na 80 tao aorianan'ny Jesosy Kristy mety diso amin'ny daty tsy tadidiko tsara le daty fa tena levina tanteraka nosimban'ny Romanina tanteraka tsy hita intsony akory na hoe aiza ho aiza raha ny toerana nisy an'io zany ange ny tempoly ny tempoly any Jerosalema zany lazaiko anao zany satria maninona satria testamenta vaovao zao miainga aty amin'ny hoe ny olona mandray an' Jesosy araka ny Koritianina voalohany toko 7 Koritianina voalohany toko 9 samy manambara an'izany daholo fa tsika sianao izay manana an' Jesosy ny antsoina hoe tempolon'Andriamanitra hitoerany fanamasina ka rehefa misy olona manana an' Jesosy ao anatina toerana anankiray io na trano fantatrao moa fa tamin'ny andro ny apôstôly ange reo epistily reo fiangonana trano ange ny natao tamin'izany zay reo tsara mandefa taratasy Paoly manaova veloma amin'ny fiangonana trano ao amin'ny anina fiangonana trano ange ny natao nidikany le toerana le toerana na aiza rehefa hiangonandroa na telo amin'ny anaran'i Jesosy dia ho afoan'ny tompo tenin'Andriamanitra zany dia za zany teny aminao hoe amiko manokana tsy mametraka olana amin'izany mihitsy raha ohatra ka atao ivon'le zavatra rehetra eo lay Andriamanitra raha ohatra ka any amin'ny espasy nareo ny hanao ny fanamasinana satria
le izy zany misy nyrafitra raha ohatra ka nyrafitry ny fiangonanareo mamela an'izay zavatra everiko fa azo atao tsara satria ore olona isika mpitondra fivavahana rehetra aza tazomina ao am-piangonana ny Andriamanitra tsika fa omniprésent nge Andriamanitra manerana ny zavatra rehetra fa izao koa nefa pino malala tsika pino rehetra koa fahasoavana ny fisian'ny fiangonana izay toerana manokana iantsona ny anaran'Andriamanitra raha ohatra zany raha za zany miteny aminao hoe raha misy fahafahana azo atao hatrany dia ataovy eo amina trano efa voatokana ho amin'izany fa andao malalaka koa isika sianao any amin'izay toerana andehanantsika na eo atokotanin'ny tranonareo ary ka iantsonareo ny anaran'Andriamanitra fa tsy anaovanareo balina na nandratana ny devoly manatrika Andriamanitra tena manamasina n'io mihitsy Andriamanitra mahereza tsara misafidy tsara amin'ny tompo olana manaraka ato zany zao zahaitsika nanana olo-tiana dia nisaraka zahay efa roa taona zay fa hoe tsy tia antsonony izy zay ny antony sarahanay zahay samy ao anatina sampana ny fiangonana miara mivavaka ao zahay mifankahita foana dia izy efa manana olo-tiana amin'izao inona ny tokony ataoko fa mbola tsy mety manadino azy aho ary malahelo foana matetika mangataka vavaka mba omen'Andriamanitra le tena sahaza endre hoentina mitompo ny fihetsepontsika manahirana be ny fihetsepo kanefa dia raina ny tompo fa mahery lavitra noho ny ao amin'ny fihetsepontsika ny aty amin'ny fanahintsika dia inona ny tokony ataonao ianao sa mbola ao anatin'le sampanareo marary hatrany hatrany ny fonao raha za aloha izao ny ao amin'ny toeranao satria raha arakaraka ny fahalalanao tsara ny toe-ponao io raha ohatra ka mbola misy heritreritra ty anatiko mety everiko hoe tsy ho zakako le mahita azy foana dia aleoko mihitsy aloha miova zavatra atao mety any amin'ny taridalan'ny tompo zareo tsara ny zavatra teneniko anao tena miankina be mihitsy amin'ny toe-panahinao raha ohatra ka tsy zakanao le izy dia everiko hoe tsy ho tsinonao eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy akory satria ilay toe-panahinao no mahasarotiny anao hoe lasa tafiditra nangidy foana ianao mahita n'izy roa miaraka isaky ny mandeha io dia sahirana ianao dia lasa everiko sahirana amin'izany ianao mila fotoana mantsy ity fihetsepo ity mila fotoana io ohatran'ireny ferehetra reny dia mila atao pansement io tsy hoe za tsy miteny anao dia tena mielao amin'ilay sampana fa mety misy zavatra ataonao ahafahanao tsy mahita an'ilay olona aloha elaela mba hahatonga an'ilay izy tsy voakitika foana le fery mandra-pavita pansement anao dia rehefa vita le pansement rehefa vita manaky-pery le izy dia tsy olana aminao tsony fa indraindray ianao zany mantsy rehefa eo ohatran'io dia mieritreritra hoe za zany tsy ho sitrana amin'ity mihitsy za zany tena very fiainako tsy niaraka tamin'ity tsony zay le lainga tiany devoly tenenanao fa ny afaka herinandron'izao arange dia mety efa sitrany ianao mandra-pahatonga an'izay zany mandra-paheninao tsy mampaninina anao tsony rehefa zay le fery rehefa sitrana kasihana le izy tsy marary dia alefaso amin'izay zay zavatra tokony atao zafady indrindra ny tiako ambara aminao zany hoe ataovy tena laharam-pahamehana mihitsy ny fiainam-panahinao ka raha hitanao fa misy zavatra misy fihetseponao manimba fiainam-panahinao dia raiso an-tanana mihitsy tsy hoe le fihetsepo no mibaiko fa tena ataonao zay mandositra le filan'ny tanora fanahy ianao zay le tenin'Andriamanitra mandosira ny filan'ny tanora fanahy dia andosirana le izy mandra-pahatonga an'le fotoanana hoe sitrana dia hoe tsika mitompo io Jesosy io ny fototra raha afako dia tsy maintsy makeo amin'ny Jesosy ataony pansement izy manana betadine sy zavatra tsara
ina pansement ny tompo ny fitiavan'izay ho ny romanina 5 alatsaky ny fanamasina arotsaky ny fanamasina ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra isaky ny mamaky an'io tenin'Andriamanitra io ianao dia angatao izay fanamasina arotsay aty amiko ny fitiavan'Andriamanitra dia misokatra ny masonao zay ny fanaovana pansement tsara indrindra zay ihany raha teo ny tena pansement amintsika pansement lazaiko anao io le mameny fery ny filaza azy amin'ny teny malagasy dia ataon'ny tompo an'izay ianao rehefa fantatrao ny fitiavan'ny tompo anao ka ny tompo raha tia anako lazaiko anao fa rehefa misokatra amin'izay ny masonao hoe Jesosy moa tia anahy Jesosy hay ka inona ary ny vakiako loha amin'ny tovolahy kely ry izay hay tsy tia anahy fa tia olon-kafa fa ny tompo ange tia ahy manasitra an'izany dravako nefa izany ange tena fahamarinana efa ela izany ny fahamarinana efa hatramin'izay izany ny fahamarinana fa mbola variana fotsiny masontsika dia andao hisokatra amin'izany ny masontsika ary dia ho hitantsika hoe hay ve fitiavan'i Jesosy anao mihitsy na ny sorany n'iny olona iny anao satria sarobidy loatra amin'ny tompo ianao dia hoy izy hoe olona manokana nomeko an'ity olona manokana keliko ity olona manokana kely amin'ny tompo ianao malala eo masony be voninahitra olona be voninahitra nge ianao amin'ny tompo tsy hoe akory hoe le olona iny izany tsy be voninahitra fa ndikany rehefa matotsy iny le izy tsy mendrika an'le zanak'Andriamanitra mahainao anao izany le izy tsy manambany an'le olona nisaraka taminao fa le saina mieritreritra anazy ne raha afaka ny tiako sariana ny sainao hoe le indraindray ianao dia eo dia resy eo mahita an'le olona iny sipany iny miaraka amin'ny resy tsisy maharesy anao mihitsy ka tsisy mahatonga anao hoe resy izany le izy tsy fa fahasoavana mihitsy iny izy le nyteny roa taona lasa iny hoe tsy tiako tsony ry fahasoavana iny ndao mifalifa tsara ny tompo mangadabavaka hoy izy fa tena tsy mety afatrosa amin'ny mpanjana-bola mihitsy ho afahan'ny tompo amin'io ianao hoentsika amin'ny tompo izany fa tsy misy zavatra tsy hain'ny tompo atao dia aza mandeha amin'ny mpanjana-bola tsony mampahery anao tena hijery an Jesosy ao anatiny io mampisaviritaka lobe mihitsy otrosy io izay le tanjon'ny devoly atonga anao tsy ho tafajery an Jesosy Kristy nge le nanomboka ny finoanao sy manefa n'io finoanao io ny trosany tena mahatonga an'le tsy mety amin'ny fiainantsika sy ianao misy zavatra tsy finoana ao anatiny le ohatra dia tadidinao le sariny teniniko tery aloha tery hoe manao seza rivotra tsika dia le izany tsy manao seza rivotra fa manao seza boritra na vola misy zavatra tsy eo an-tanantsika dia miaina amin'le zavatra tsy eo an-tanantsika ohatran'izay le izy dia lasa miantehitra amin'ilay omeny hafa miantehitra amin'iny dia lasa mipetraka amina seza boritra dia andaotsika hivavaka hibebaka amin'ny tompo dia hisafidy hiaraka anao fijery vaovao miainga amin'izay ananantsika ao mifeny kibotsika mihitsy dia miaraka mifofotra iray tokantrano anafaka anala anilika an'io trosy io hoentsika amin'izay so zany averiko aminao fa Andriamanitra tsy misy tsy hainy io Andriamanitra tsika io atao tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy mbola manao ole teny teny antsika tary aloha sy any amin'ny Genesis 7:20 koa ve milaza an'iny le hoe tsy moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova fa tsy misy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra izany
fa ny olantsika sianao a lasa tahaka ny hoe ngeza be mihitsy ty olany ity de tsy tafajery le Andriamanitra tsika andao isafiditsika hijery an'izay ao an-tanatsika ampiasa an'izay ananatsika de hianina amin'izay ananatsika io a de ny tompo manafaka atsika ao anatin'io troso io. Mety misy fotoana tena andeha zavatra sarotra mihitsy na zao ara moa efa mandeha zavatra sarotra fa ndao anao eny amin'i Jesosy de tarihan'ny tsikelikely io a ainy ataony mitarika an'io ndray mipoaka fotsiny de ainy atao mitarika an'io tsikelikely fa ndao apetrakintsika amin'ny tokontsika de zay taridalana avy aminy a no ataontsika. Mangataka vavaka fa natao asoavana ny neveu-ako a zanatra lana zanak'olo prêt-à-pot zany de misy otrika aretina misy microbe hoy ny dokotera hoentina amin'ny tompo zany a hoentina amin'ny tompo zany diovina tsara mety manampy kely amina antibiotika samihafa de tena hoentsika amin'i Jesosy hiverina amin'ny loniny tsara ny zavatra rehetra. Ndao tsika sianao tsy antehitra amin'ny dokotera mihitsy tsy antehitra amin'ny fanafody ihany koa fa antehitra amin'Andriamanitra. Rehefa miteny an'izay hoe miantehitra amin'Andriamanitra tsy miteny mihitsy aho hoe aza makany amin'ny dokotera de aza makany amin'ny fanafody hoe aza mihinana fanafody. Tena dokotera miresaka aminao meko fanafody mihitsy ianao raha ohatra ka hitako ohatran'ny manonitra le fery. Fa zava-dehibe ny hoe mahatoky an'Andriamanitra tsika fatsy ny fanafody. Andriamanitra no miasa ao ambadika io fanafody io fa tsy hoe le fanafody no mahery vaika de mety amin'le izy fa Andriamanitra no miasa ao anatin'le fanafody. De tazomitsika izay manasitrana ny neveu kelinao ny tompo. Mangataka bavaka mba azo famindrapo amin'i Jesosy tamin'ny fitsangatsangana fa misy ohatran'ny mony mihitsy de vakiko araka ty ito fa misy ohatran'ny mony mihitsy ny fivaviko efa manatona dokotera sy ny manao analizy. Hoentina amin'ny tompo tokoa zany ny zavatra azo antoka rehefa nibebaka marina tsika raha nilatsaka tao anatin'izay fitsangatsangana zay de tena mamela heloka ny tompo mamindra fo ny tompo na ny fiainanao ankehitriny raha efa famindrapo fa mila azotsika tsara fa ndikany hoe mamindra fo zay indraindray mety mahatonga atsika mety za tsy miteny hoe ianao zao lasaiko zao fa miteny ho an'ny olona rehetra mety mahatonga atsika milalao fahotana de ny fieritreretantsika hoe an'izay mamindra fo zay Andriamanitra de ndikany satria le teny anankiray hoe ohatra tsisy ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra le ohatra tsisy ange le eloka le fanamelohana anao ny ohatra tsisy voafafy eo anatrehan'ny tompo tsy kotiana meloka amin'iny ianao zany fa le fahotana efa niatra tany amin'ny tenanao tany de tsy maintsy misy conséquence na vokatra ao anatin'le izy. Ao anatin'ny famindrapo indray Andriamanitra afaka mbola mampiasa iny zavatra iny asoanao ampandroso anao koa amin'ny fahalalana sy ny fahatsarana eo anatrehany ain'Andriamanitra zay. Fa zay le ndikany hoe voavela heloka isika de ama-Andriamanitra mpitsara an'Andriamanitra. Io Andriamanitra io zany misy toetra misy maizy azy be dia be sady mpitsara izy no dada atsika izy nefa koa tahaka ny hoe tsika zany manadada mpitsara de ao amin'ny mahadada mpitsara anazy mampitsara azy afaka le heloka ary tsy sintsony eo anatrehany voafafa tsy hoe voasarona tahaka ny testamenta taloha nanao fanatitra ny mpisorona na mpisorona be de voasarona ny fahotana tsy voasarona ny fahotanao fa voafafa ny fahotanao rehefa manana an' Jesosy ianao rehefa nandray an' Jesosy ianao rehefa nibebaka ianao
dia raiso izay famelan-keliko izay. Zavatra tena goavana mihitsiny izay satria mandeha misaina antsika ny devolo, mamerina antsika foana hoe diso amin'io ianao, efa nohamarin'Andriamanitra izay mibebaka. Izay mibebaka ho ny dikany hoe izay mibebaka izay natsapa tena fa diso ary nanapa-kevitra fa tsy handeha amin'iny lalana intsony. Raha mijery tsara ny tantaran'i Davida sy Batseba isika, vadio vetivety amin'ny baibolinao ny Samuela faharoa io tantara io Samuela faharoa ary amin'ny toko faha-1:10 2:10 Samuela faharoa toko faha-1:10 izy nanondrana be tamin'ny fitsangatsangany Davida. Samuela faharoa toko faha-2:10 rehefa nitenen'i Natana izy dia izao ny eo amin'ny 7:10 efa nanota tamin'i Jehova hoy Davida dia hoy kosa Natana tamin'ny Davida, Jehova efa nanaisotra ny elokao, efa nanaisotra ny elokao Andriamanitra. Raiso izay fanafahan'Andriamanitra, izay famelan-keloka izay, tsy meloka eo anatrehan'Andriamanitra intsony ianao. Izay ny lafiny anankiray. Dia aty amin'ny lafiny anankiray nefa vokatra aty amin'ny côté atsika zany, aty amin'ny lafiny misy atsika, any amin'ny lafiny misy an'Andriamanitra vahaolana an-tarby. Fandaharan'ny RVM iarahana amin'ny zandrikelin'i Jesosy Kristy tiana fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso.